mandrakizay any ny voninahitra ao ary oka ianao hifaly amin'ny miasa vitanao hifaly ho amin'ny tompo ao raha mbola velona koa ankalaza n'Andriamanitra ao raha mbola miainana. Amen. Mijina tomponay. Ndera sy mankalaza ary misaotranao zay ny Andriamanitra rainay io no ny sorehetra nataonao taminay. Mideranao zay Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay amin'izao andro Pentekosta izao zay fotoana nanomezanao ny fanahinao masina mba hitari-dalana anay hampahery anay misolo vava ho mpitarika. Aoka ianao fanahy masinao ampifantoka anay tanteraka amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zokinay ka ho voninahitra ho tokoa ny Andriamanitra telo zay iray izao fotoana iombonanay eto izao. Dieu Tout-Puissant, comme aux premiers apôtres, accorde-nous ton Esprit Saint. Réjouis-nous de toutes ces consolations et fais grandir ton Église dans l'amour de la vérité. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Peter Sikariabana. Yelo mampanajana ny teny manambara ny hevitr'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Je vous invite à écouter, à recevoir, à accueillir la volonté de Dieu. Mansa herinandro fito ianareo ka miatomboka amin'ny andro miandohan'ny fitsinjam-bary no anisanareo izany. Dia ankalaza ny fetin'ny Pentekosta ianareo ka hanavaka fanaty sitrapo omenareo arak'izay hitahin'ny Tompo Andriamanitra anareo. Ankany amin'ny toerana izay hofidinin'ny Tompo Andriamanitra reo hipetrahany voninahiny ianareo ary hifaly eo anatrihan'ny toeramason'ny Tompo ny tenanareo, ny zanakareo ary ny mpanomponareo mba amin'ilay vita izay eo an-tanànanareo. Ary koa ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra-tena izay eo anivonareo. Tsarovy fa nandevozina tany Ejipta ianareo ka himasoy tanterahana ireo didy ireo. À partir du début de la moisson, tu compteras cette semaine. Puis tu célébreras la fête de la Pentecôte en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu prépareras des offrandes à la mesure des bienfaits que le Seigneur t'aura accordés. Avec ton fils, ta
ta fille, ton serviteur, ta servante, le levite de ton village, ainsi que l'immigré, l'orphelin et la veuve. Tu feras la fête devant le Seigneur ton Dieu, au lieu que le Seigneur aura choisi pour y faire résider son nom. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Alors, veille à mettre en pratique toutes ces lois. Veille à mettre en pratique toutes ces lois. Angina yonatel tout sika, ale odina fangina na diara ka nyumba ka sika. Sai tuisa sika ni ramba. Andriamanitra tsy tonga ainay eo izay loharan'ny fahasoavana sy ny fanantenana rehetra. Misaotra anao izay satria nomenao tombonandro indray, mbola afaka ankalaza ny fetin'ny Pentekosta ary miaraka amin'ireo havanay zanakay fa iny ka mbo tsy mitondra teny tsy manavakavaka ianao ary tianao koa izay anao izany. Atao aminao koa izay mba hanomana fanaty sitrapo ho anao ary atelina eo amin'ny tenitononao masina izao fiangonana izay nomenao anay izao. Mangataka aminao izay mba hiaino kokoa ny fekena heloka ka hamindra fo aminay satria tsy miafina aminao ny fahalemenay rehetra. Fantatray fa tsy ho avy antsony marina ianao fa tonga ho anay izay mpanota hiala amin'ny fahotana. Aza mahatsiaro ny fahadisoanay tompo ary aza mamaly anay araka ny fahotanay. Avaozy ny fanahinay ho fonena ny fanahinao masina, ka izy ene no anetsika fatratra ny fonay, andavanay izay rehetra mety hota sy tombonay amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatsarana, amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahitsiana. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no angatahanay izany. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que nous ne t'aimons pas par-dessus toutes choses. Nous ne parvenons pas à trouver notre plaisir dans la prière et nous évitons ta parole. Tu nous vois tels que nous sommes. Et voici que nous venons à toi, les mains vides, n'ayant à te présenter que notre manque d'amour et notre ingratitude. Pardonne-nous d'avoir été si peu ardents à la prière, si peu affamés du pain de ta parole, si peu attentifs à notre prochain. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous. Nous te rendons grâce de ce que tu nous fais espérer en Jésus-Christ. En ce jour de la Pentecôte, où nous voulons vraiment te rendre grâce, rendre culte en l'honneur de toi, notre Dieu. Fanai Masno Mounega. Amen.
izany fety pentecoste zany dia mitondra fifaliana. Koa raisinao am-pifaliana sy amin'ny fanantenana azy ny teny famelan-keloka azy omeny mitondra antsika satria tsy afaka hifaly isika raha mbola vesaran'ny fahotana, vesaran'ny alahelo, vesaran'ny fahotana. Raisinao am-pitsanganana ny teny dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra. Ho ankehitriny dia tsy misy intsony fanameloana ho an'izay rehetra tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny fanapahan'ny fanahy masina mpanome aina ho an'izay tafaray amin'ny Kristy Jesosy dia nanafaka antsika tsirairay avy no tsy ho voafehin'ny fanapahan'ny fahotana intsony, tsy ho voafehin'ny fanapahan'ny fahafatesana intsony, tsy ho voafehin'ny fanapahan'ny Satana sy ny miaramilany intsony. Ceux qui sont unis au Christ ne peuvent plus être condamnés. Quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi nous a libérés de toute forme d'enchaînement, que ce soit le péché ou la mort ou la séduction du mal. Alléluia. Miderantu. Afaka yanao. Amen. Vita amin'ny sivifolo amin'ny zato ny feony sivy amin'ny telo. Petraksika ary nyroso avy hatrany amin'ny vavaka sy ny vaviteny. Yeah.
Misaotra anao izay ry Andriamanitra renay io. Misaotra anao izay satria lehibe ny fitiavanao anay. Notahinao izay namakivaky ny herinandro iny ary dia mbola nitantananao sy nivombeninao ka tonga soamantsara eto amin'ny tempolinao masina. Hidera sy hankalaza ary may voninahitra ny anaranao. Misaotra anao Tompo fa na dia mpanao tatsy mendrika azy izahay dia nafonao ny ainao hanafotanao anay. Ampangino Tompo izay rehetra feo tsy avy aminao. Aoka ny teninao rery ihany no eto amin'izao fotoana mankina ny teninao izao. Ianao hanokatra ny fo mampanahy anay aizanay mandray izany teninao izany mba ho teny velona hoentinay mamakivaky ny fiainanay fa tsy handalo fotsiny aminay ihany. Atolotra ianao Tompo ny dera sy ny anja hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Miaraka mamaky sy ihany teny soratra masina antsika Tompo. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta sy ny toron-teny nataon'i Petera tamin'izany. Ary no nitoka ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerany iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanengy ilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro nitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Ary ny jiosy mpivavaka tsara nitoera tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho ny reza amin'ny feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra. Fa samy nahare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy Galilianina va ireo rehetra miteny ireo? Koa ahoana ny andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabeantsika? Dia Parsianina sy Medianina sy Elamita ary mponina ny Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypte sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, Kretana sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Nous continuons en lecture dans Galates chapitre 5 du verset 16 à 25. Galates chapitre 5 verset 16 à 25 que nous lisons au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Ianareo koa dia ho vavolombelona anambara satria ianareo dia efa teto amiko hatramin'ny voalohany
olona manana zavatra maro lazaina aminareo any efa tsy zakanareo ankehitriny fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitary-dalana anareo mamarina rehetra fa tsy hiteny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy fa izay reny dia olazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo izay rehetra nanandray dia ahy avokoa fa izany no nolazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo isaorana ny tompo noho ny filazantsara iaraka ivavatsika arak'izany irany vetesinay izany dia ho hitanay tsapanay anio amin'izao ora sy fotoana amin'izao sekonda izao izay anatrehanao fa eto ianao eto amin'ny fiainanay ianao tonga ianao anome aina ho anay ary te hitarika ny fiainanay ianao araka ny lohahevitra izay nifidinay hoe tarihan'ny fanahy masina satria izay tarihan'ny fanahy masina irery ihany no zanak'Andriamanitra izay tarihan'ny fanahy masina irery ihany no ahazo ny vokatry ny fanahy. Seigneur, nous voulons vraiment ne pas rater ce rendez-vous important, peut-être le dernier de notre vie. Un moment de face à face, non pas pour nous juger, parce que tu n'es pas venu pour nous juger, mais pour donner la vie, une vie en abondance. Seigneur, nous te demandons d'être là, mais plus exactement, tu nous dévances. Avant que nous te cherchions, tu nous as cherchés. Seigneur, aide-nous à nous concentrer pour ce moment important de notre vie. Amen. Afaka mipetraka isika. Raha zarana telo ny torotely sy vaky tely dia misy asokajiana toy izao mba ahafahantsika manaraka azy. Voalohany ny filazantsara teo dia mampanantena ny fahatongavany fanahy masina Jesosy. Ilay tompony izao rehetra izao ilay miazona azy, ilay mahefa ny zavatra rehetra, ilay miteny hoe misy dia misy, miteny hoe ho avy ny fanahy masina. Antaniko foana hoe mba fantatra hoe inona ny zavatra tsy hain'ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Vous savez, ce que Dieu ne sait pas alors qu'il est tout-puissant. Il sait tout sauf mentir. Des mampanatini, et on verra si il le fait ou c'est juste une sorte de propagande, promesse en l'air. Donc la première partie
partie, c'est Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Et en deuxième partie, ni fils à la farouk, ni fata teranga, on va voir aussi ce que c'est quand il dit le fait. Fata teranga, c'est l'accomplissement de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et en troisième partie, quelles sont les conséquences? Inanfugatsa. Yom Sotuzo, Fianati, Tukatansi, Rala de Mantua Mandanga, Zaradin, Marnatura, Matuts Tatera Calisium, the seas, Mitsmata Teracas, Far East, Sanatis of Seno. Never the same times. Can be Tsipka of the Lord, Tika Manaka was a tape of a step of the Tsipka spear, and Saka spear, and so needs peer of one is all. Mampanantena ni fatungava ni fanay masina Jesosy eo amin'izao toko fahatimy ambin'ny folo ny fahenina ambin'ny Deus hoe fa raha tonga ny mpananatra raha tonga ny mpananatra dia misy hoavy ny mpananatra ary rehefa teratra moa dia tsy maintsy tanteraka zay zany hoe manana fotoana izy zay tsy voatery mitovy amin'ny fotoanantsika raha tonga ny mpananatra zay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana zay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara teo amin'ny toko fahenina ambin'ny folo dia hoe fa rehefa tonga le fanahy ny fahamarinana dia izy mitarinanana anareo ho amin'ny marina rehetra. Je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous céder. Ny teny grika haitsika tseranteny hoe amin'ny dika teny taloha le tanan'iny dia hoe Paraclete, Paraclete, c'est grec. Para, dit qu'il devait auprès d'eux, et Kaléo devait appeler Natsuna Weu. C'est une dit qu'il y a un Psulvav, avocat. On fait appel à un avocat pour être à côté de nous, pour nous plaider, pour nous défendre. C'est une fanamas, c'est Natsunis. Natsuna de mantra, brava de mantra, sui un benemi raola na fa uewa kentik. Natsuna uewa kentik c'est paraclete. Disons ça, psulva visa, no panul tsaisa, no ptarkiza, rien fana tartetsik, ari kiwa, pampiun, ari man mefiana. PDB le paraclète, en fait, le sens, ça peut signifier, ça peut être un avocat, conseiller, guide, consolateur, agent de paix et pacificateur. Ah oh, ça veut dire que ça veut dire avocat, ni la méthode de la politique. Et je veux dire, ils n'arrivent pas à sur le travail, ils n'arrivent pas à y avoir un jour de soleil. Ils ont été les fanamas. N'a pas battu les choses. Conseiller, en ce moment, conseiller conjugal, conseiller financier, n'importe, conseiller coach, c'est démonté le droit de français, coach. Il y en a un coach, guide, tarte, GPS, boussole, plein de choses. Manul tsai, pampion, am so vantontona sarotra zao. Sy isanao mahafantatro antsika ny Madagasikara raha tia fihinana nandety tamin'ny lakan'isy teo. Amin'ny fotoana zay andalovantsika zavatra mandreraka ny say, mandreraka ny fo, maty ery, marary ety, miditra hôpitaly, ambanin'ny fahafatesana. Miady amin'ny fahafatesana. Dia sao mila pampionantsika. Dia tsy pampiona ihany fa manome fiadana. Le andrina ny fiadana. Amin'izao vanim-potoana zay amin'izao ny riavana tsy haiko nareo fa tsy hitanao intsony tamin'ny elina dia hoe monde vicar, instable, tout instable, tout est volatile, tout est ambigu, tout est complexe. Dia mila fiadana. Raha tsy zany ianao dia manao ohatran'izao fiainanao. Dia manaraka an'izay koa ny fiteny tension.
dia dépression. Rehefa tonga dépression tsy dia hivoaka ntsony maizina daholo ny tany aman-danitra lasa miady aman'olona tsy mitikitony zany iainana amin'izao fotoana izao dia lasa champion du monde amin'ny consommation antidépresseur le tany nieritreretina hoe mandroso satria nahoana tsy misy le mpananatra le fanamasina parakleta dia tombony zay ny hoe hitanao le zavatra nolazaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe fety eny hoe pentecoste fety satria tena hoe anomezan'Andriamanitra zay fahafahana zay cadeau tsy manatsara zay tsaky hoe tsampatsika zany reo zanak'Israely raha papo tany Ejipta dia nafahan'Andriamanitra omeny telo folo tena fifaliana zany olon'afaka misy hira hoe afaka nikatrako ohatr'izany izy tena hoe olona fatotra dia ohatran'izany ratsy hoe afaka fotsiny fa misy mitarika misy manolontsaina misy mampiona izy dia mijerena hoe zany fampanantenan'izany fampanantenana pokaty kobakamava hoe ho avy tokoa izy dia mijerentsika eo amin'ny mpianatra tanteraka tao amin'ny mpianatra le izy dia hitantsika hoe raha tanteraka amin'ny mpianatra nahoana ny tsy tanteraka ao amiko sy ianao et les facultés faharoa deuxième lecture on a lu en première lecture c'est acte 2 fa mialohan'io amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia mbola nanamafy an'izay an jesosy alohan'ny tsanganany iakarany any anatra fa azo hery amareo teto zany dia hoe avocat conseiller guide consolateur agent de paix maître c'est lui qui nous booste maintenant on achète vous voyez tout ce qui est tonifiant immunité en pharmacie en parapharmacie zany le izy tadizany qui nous booste dia le fanahy eto zany dia azo hery dynamisme miteny grika zany hoe le manome énergie amrofo atonga antsika hiatrika ny fiainana azo hery anao ina nazahoana ny hery miahatongavana fanahy masina ao aminareo ary lasa vavolomenonareo témoin mirehatra zany témoin zany dia mampiseho hoe tandreny hoe témoin atsa hoe misy jiro mirehatra eo dia hitan'ny olona zay na hoe témoin mijoro mampiseho hoe asanatry misy loza any vivana mirehatra foana fa tsy misy fotoana mihitsy afatesana vous allez recevoir une force une dynamisme américaine dynamite c'est dynamo celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous dia zay no nampanantenan'ny Jesosy zany ho an'reto mpianany reto dia hitantsika eo mivaky teny ao amin'ny asan'ny apôstôly teo hoe rehefa tonga tokoa le andro pentecoste le firavina jiosy hitantsika fa ny jiosy tamin'le soratra masina vakina teo dia zao andro fety zay andehanana any amin'ny tempoly Jérusalem tonga avokoa reo dia zanaky ampelezana rehetra ohatrantsika zay rehefa Noël Pâques Pentecôte zao dia tonga mamangy antsika zany jiosy tamin'izany fotoana zany tonga ny Jérusalem fête de pèlerinage andro fiakarana ankalaza nino ankalaza le nanomezan'Andriamanitra le telo folo tany tendrombohitra zay marika hoe zanak'Israely matsy raha babo tany Ejipta dia mba halalana azy hoe minafaka izy dia mena lalampanorenana constitution zay ny telo folo iny fa tsy lalàna tsisy lalàna no teny fa futur atao hoe tu ne tueras pas tu n'auras pas de Dieu sauf moi c'est une constitution pour marquer au monde que l'Israël qui était esclave en Égypte est désormais un pays en part entière qui a des lois pour régir. Nous la manana nanantareo nahazo fahaleovatena ny malagasy tamin'ny enimpolo sy sivanjato sy arivo dia inona zavatra natao tonga zao juriste rehetrarehetra iny nanoratra constitution lalampanorenana iny mampiseho hoe manomboka zao dia afaka malalaka izy manana fahalalana izy fa tsy andevy tsy faharotsony mibaiko ny zavatra ataony na tsy ataony dia manohy an'izany Jesosy ary rehetra zanak'Israely rehetra raha tonga kalaza pentecoste jiosy natongava rehetra vory tao Jerusalem tsy napoizy mihitsy fa tanteraka eo le tenin Jesosy hoe azo hery ianareo la tsamy fanamasina le mpananatra zay nampanantenana raha tonga ny mpananatra dia tarika anareo izy vory tokoa
rehetra jiosy rehetra tsy nalala koa voatratsika zao surprise hoe no ny tonga ny andro pentekosta zany hoe 10 andro taorianan'ny paka dia tafangona teo amin'ny efitrano ny mpino rehetra ary nisy feo avy tany an-danitra tonga tapoka tamin'ny rivo mahery ny fofofofo ka nanenika ny trano toerana ary nisy lela maro ny tarehanafo noseho teo amin'ny vory ka ny zarazara nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy mampatsiavany tamin'Andriamanitra namean'le teny folo zany nisy kotokoraka dia ataonao nitoko fa 9 misy an'izany nisy kotokoraka nisy rivotra fofofofo dia mitovy amin'izany fa ny filazany lioka satria ny lioka nanoratra ny asan'ny apôstôly dia feno ny fanahy masina avokoa izy rehetra tanteraka zany le teny lazainy Jesosy azo elona raha tonga ny fanahy masina dia izy no hitaritarika dia feno ny fanahy masina avokoa izy rehetra ny fiteny samihafa arak'izay nampanantenany ny fanahy azy tamin'izay dia nisy jiso mpivavaka tsara zany hoe tsy olona ray tsony tsy mijana ho any jiosy tsony fa toute les nationalités qui étaient présentes dia nahazo zany fanahy masina zany da tsika teny dia hoe partiana médiane elami sy ny sisa nahazo zany fanahy masina zany satria nao nampanantenan'Andriamanitra ary zavatra mpanantenan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka zany le teny nampanantenan'i Jesosy hoe ho avy ny fanahy masina tonga ny fanahy masina ary tonga an'ino izy tonga hitarika tonga mpanolontsaina tonga hiaro tonga ampahery tonga ame fiadanana zay mitakatra ny saiko fa be dehibe ny baiboly eo milaza an'izany ary matsika izany dia vokatra ny fahatongavany fanahy masina dia hita miseho amin'izay voalohany indrindra aloha nahaterahan'ny fiangonana kristiana fa ny faharoan'izay dia ny fiovanany teo amin'ny mpianatra zay mpianatra mihidy amatrano rehefa ataorian'ny tsanganan'i Jesosy tamin'maty iny dia tsarontsika tsara hoe mihidy amatrano ireo mpianatra no nitahotra ny jiosy natahotra izy hoe satria misy sao fake news tamin'izany fotoana zany hoe mpianatra mony tsy voazao ihany le manao vaovao-tsao reny ny mpianatra mono nangalatra ny fatany Jesosy dia natahotra ny mpianatra hoe ho voaenjika izy dia inona natany izy sans enfermé mihidy amy atrano tao izy izay izy nivakiny Jesosy nanomezany asady hoe raisy fanahy masina fa ho avy ny fotoana zay tena hamezana zay fanahy masina zay ho an'ny olona rehetra ohatrany mpianatra ihany ary de manière définitive ary zay ny vaovao mahafany dia reto mpianatra le mihidy amatrano le natahotra rehefa tonga tokoa le fanahy masina dia mana hoe mahazo eny izy zay na tonga ny filazantsara tonga tia antsika atia Europe trany Madagasikara satria le mpianatra le natahotra le mpianatra le miafa rehefa tonga ny fanahy masina miova ny fiainana ary ny fanahy masina ihany no manova ny olona ny fanahy masina ihany afaka miteraka ny olona indray miteraka ny fiainana ary tanteraka zany ary hita eo amin'ny fiainan'ny mpino zany zavatra zany fanahy masina le fruit de l'esprit la venue de l'esprit chez une personne tamin'ny fiambana dia resaka hoe vanim-potoana ianantsika zao hoe riavana dia vanim-potoana tena hoe ilaina n'izany hoe fanahy masina zany amin'ny fiainan'ny olona satria noforon'Andriamanitra hanana ny fanahy masina tsika rana n'olona zao ny olombelona izy dia nalaina avy amin'ny vovoka dia nomeny fofinaina rehefa maty ny olombelona zay fofinaina zay miala tany dia zao tsy maintsy mandray zay fofinaina zay ndray souffle de l'esprit ary zay tamin'ny le asan'ny apôstôly teo dia hoe misy rivotra ny fofofofo zay manambara le souffle de vie zay omen'Andriamanitra ndray mahatonga ny olona anana fiainana arak'izay namoronan'Andriamanitra azy tany ampiandohany dia ny vanim-potoana iainantsika zao dia zao ahitana ny hoe fiainana tsy tarihan'ny fanahy masina sy ny fiainana
ny olona izay tirina indray izany fanamasina izany zany dia hita eo amin'ny fiainany ny vokatra izany. Raha mijery ny zavatra miseho amin'ny fiarahamonina ny tsika izao, asanareo raha manaraka zany sa manaraka ny actualité etsero mba halalana hoe ahoana ny filazana ny fanambarana soratra masina sy ahoana koa manambarana azy raha ohatra hoe tsika tsy malala zava-miseho dia tsy fantatsika koa ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Raha mijery zavatra miseho etserona reo amin'ny actualité dia zao makany Amerika Latine any Brésil any dia misy anigado hoe Bolsonaro tsy manao politika mihitsy na zavatra miseho dia Bolsonaro dia tonga teo amin'ny fitondrana dia zavatra natao dia zao mitapahany sy midorana daholo ny Amazony rehetrarehetra dia amidy ny hazo tsy bois de rose fa bois ny Amazony dia mikorotana vahoaka rehefa torana le ala dia ireo le virus ireo le biby mipetraka tany amin'ny ala ireo ohatra antsika zao raha tsika zao ohatra hoe mipetraketika misy manapitany torokodana dia maitsika tsy maintsy mandeha tany toerana dia reny fanapitanana ny ala ireo mahatonga ireo virus rehetrarehetra be dehibe miparitaka ady misy ady raha jerena ny any Turquie inona zavatra mamay azy dia etivana misy pétrole am'karaha de Suez any etivana rovina ny jerena ny vaovao maty fa zao vao ny cessez-le-feu ny Hamas mandefa rokety dia rokety alefa mitsy salady naty rokety dia ny israeliana mandefa bombe dia ady zany hoe misy ady ety amin'ity tany elaovantsika ty tsy milamina ny tantara ndray mandefa rokety ndray manjera bombe misaoran'Andriamanitra fa milamina le izy hatreto les États-Unis qui font une guerre froide contre les Russies pour la nouvelle route maritime, les Arctiques, les glaciers des non-réchauffements climatiques, des se fondre, des les virus dans les blocs de glace paritaka lasa makany amin'izy tsika zay tsy zozakatsika misy ady antsona hoe guerre froide sasany guerre ouverte. Il y a la Chine qui envahit le monde, qui essaie de construire une carte géopolitique qui va reprendre le virus à gauche à droite. Misy ady misy tension dia le vahoaka madinika zany tahaka antsika na ny aty amin'ny tany antsona hoe mahosy tany amin'ny tany hafa dia zao il lutte contre le SARS-CoV-2 tonga sy ny variante maro sy karazany variant brésilien variant sudaf variant indien variant breton variant britannique dia voaingana koa reto misy champignon maro indray anaty zany hoe zay olona voany virus rehetrarehetra dia atakeny ndray manome paralysie faciale sy mety afaty ny tenenana zany tsy mampatahotra antsika fa zao c'est la guerre partout fa ny fomba fisehony le guerre le ady le tolona no samihafa ary mandinika an'izany makany tsika fisehony ny zavatra etseroa mba hisintomana zany zany ady zany ane le olona ny tomboka atao anatin'ny tsirairay ahoana hoe synareo tamineo jerena le voalaza ny soratra masina teo hoe mety gagina inary ny resahan'ny pasteur n'izany zavatra zany dia ho vakitsika ny vakiteny eo Galatiana zay nyvakina tamintsika teo izao ny teniko mandehana araka ny fanantena ny fanahy masina dia tsy hatanteraka ny faniriny maha-olona mpanota ianareo fa ny maha-olona mpanota dia manam-paniriana manohitra ny faniriny fanahy masina ary ny fanahy masina dia manam-paniriana manohitra ny maha-olona mpanota mifanohitra izy roa hany ka tsy izay zavatra sitrakareo atao no ataonareo teny malagasy izy ohatra ny asika fa hoe misy fanoherana zany eo anaty ia jerena en teny français laissez l'Esprit Saint conduire votre vie ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais
l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. En fait, en nous, il y a une lutte intérieure. Et ces luttes intérieures, j'ai déjà prêché ça la dernière fois, se manifestent extérieurement. Quand j'ai une lutte intérieure qui n'est pas réglée, je serai en lutte, en combat, en guerre avec les autres. Et là, c'est quoi de vous? C'est la famille. C'est moi tout le monde. Ramten, Vivave, Malut, Santranda, Nena, mais tout le Sana, Namas, tac, 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 des Sana, des Sana, c'est une lutte intérieure. Awana, il faut tout les années. Et on a l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. La famille lutte intérieure. L'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Et ses désirs mauvais luttent contre le Saint-Esprit. La famille, on se regarde. Est-ce qu'il gagne? Il y a une guerre en chaque personne. Et Satan et ses troupes, il ne fait qu'alimenter cette guerre. Attention, nous renonçons. Et on pouvait demander 15 ans. C'est comme une pub facile. Non, c'est ce que ça fait. Il nous pousse. Il sait que nous, intérieurement, il y a une guerre féroce. Mais ça veut rassurer. Dans cette guerre, il n'y a qu'un seul vainqueur. Anakraya Padesi. Ils ont les malades, ils ont hybride. Hybride de mystifier la malade, hybride de termes atmosphériques, d'électriques, des biens à côté. C'est une guerre. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ils ont fait notre tiendresse. Ni Fanamasna, un des noms de la Fanamasna, des Mapalatena, Fandresse, mais notre Padresse dans les personnes, mais fait ni Pentecôte. Ils ont Refa. Vous avez les désirs mauvais, le Saint-Esprit qui lutte au-dedans de nous. Des réformes, m'adresse une équipe de désirs mauvais des hommes à l'adoption. Familiar, ni harcèlement la panoute, des règles, des points. Zanga, fan, fiat, fan, putzan, fan, overnudrats, fan, kalan, atiat, fatizir. Fiafuna, Fifanafi, Fisara, Fituktukun, Fialun, Fidruan, Finananas, Avata Belot, Simtuviamzan, des ismes de Fantini, résultats, des gens, la seconde narrateur, Luna, la satisfaire, Takin, Zefafulas, et Faï, parce que Mano Zana, c'est un Lanzara, en défense canadienne. Ces hommes de Famanesi, l'équipe panier, désir mauvais. TM, désir mauvais. L'équipe panier, est-ce le Saint-Étienne, par Saint-Esprit? Réfan l'équipe par Saint-Esprit, nous mène à l'acte, nous mène à l'âme, et son résultat. Son résultat du match. Mais vous, quand tu me fais un masse de poussa, des hommes, fiables, affalés, fiables, faretan, amourantou, atsaratou, tétamatou, falimepana, faununapou. Voilà les buts marqués, affichés sur le tableau des scores. Et c'est à nous. De quelle équipe nous sommes? L'équipe pas du Saint-Étienne, mais du Saint-Esprit, ou du désir mauvais, PR. Un vieil homme veut apprendre à son petit-fils ce que c'est la vie. Et comment il a dit, comment il a montré les choses? En chacun de nous, il a dit, comme je viens de vous dire, en chacun de nous, il y a un combat intérieur.
C'est un combat jusqu'à la mort. Et il se tient entre deux loups. Loup, L-O-U-P-S. Un des loups est méchant, TM. Il est la peur, l'heure, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'abitement, la culpabilité, le sentiment, l'infériorité, mensonge, compétition, l'orgueil. Équipe de DM. L'autre à nous, lui, moi j'ai dit DM et Saint-Dieu, mais lui dit, l'autre est bon, il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. Et le fils, le petit-fils réfléchit pendant un moment. C'est une telle guerre en chaque personne, intelligent comme lui. Il demande à son grand-père, grand-papa, grand-père, lesquels de ces deux loups va gagner? Qui remportera la victoire? Et le vieil homme sourit et lui répond, celui que tu nourris. Celui que tu nourris. Si tu nourris le loup méchant, tu récolteras les fruits de la méchanceté et compagnie. Si tu nourris le loup qui est bon, je ne sais pas si ça existe, tu récolteras le fruit de ce loup-là qui est le Saint-Esprit. La balle est entre nos mains. Ou sur le pied, je ne sais pas. Mais c'est guerre. Vous devez être vainqueur. Ici, là, c'est ratsere si vous devez. Les milliards, là, mandus soisa. Naïno res. Il s'agit de nous. Res. Les femmes des cieux. Et tout à l'heure, Manaiki, Tariane, Fanamas. Ça y est. Le seul et l'unique moyen. Si vous trouvez d'autres, dites-le moi, mais même si vous proposez, non. Je refuse parce que moi-même, j'ai expérimenté. Et tous les jours, il y a cette lutte-là. Mais dans la mesure où on nourrit le Saint-Esprit, on le laisse la place, il va souffler dans notre vie. Ce matin, j'ai parlé du Saint-Esprit comme souffle, comme lumière, comme chaleur. Et en chacun de nous, il n'y a pas seulement des guerres, mais il y a des lunches, des moisissures. Dieu nous demande de laisser d'ouvrir notre porte pour que le vent du Saint-Esprit souffle, enlève tout ce qui est lunch. Et il y en a. Il ne faut pas, Dieu il le voit. Moi, il sait encore, Milaï, il a scaffold. Mais non, c'est rien. Les fanamas n'attaquent miaf, à sa femme, fata femme, c'est comme ils n'ont lève toi, tu connais, c'était 3, c'était 4, c'était 5. Il y a un filet. Les sons du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, éclairer votre vie. Réchauffer. Des fois, il y a la froideur. Et quand on est froid intérieurement, on est obligé d'être froid avec les autres. Il n'y a pas de. Et quand on est chaud, les gens. Et les gens que je parle, ce n'est pas les gens de l'autre côté. D'abord par la famille, les gens qui sont autour de nous. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. C'est le message de la Pentecôte 2021. Et vous verrez, nous avons vu que la seule chose que Dieu nous a pas, c'est de mentir. Et si dans votre vie vous verrez le fruit de DM, des désirs mauvais qui sont vraiment fructueux. Là, il n'y a même pas, on n'a pas besoin d'OGM,
des engrais, des trucs comme ça, mais ça pousse comme un... Si c'est ça que vous voyez constater dans votre vie, c'est plus le problème de Dieu, c'est notre problème. Peut-être fan de inademante nella mesa. Basa dallo pezzo police. Sa di arreta no fukata. Afa matsi mamude no lube. Afa ma arreta no fukata. Sei fan. Fukata fana di fiatana. Fadi afali amro. Atsara. Twitomati. Fadi me pana. Fawono. Jesus said, one of the material influence. Amen. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nanantsika. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tompo, nateraky ny ray taloha izao rehetra izao, no mazava ka mazava. Andriamanitra tokoa avy ao an'Andriamanitra, nateraky efa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao rehetra izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina ny nofo tamin'ny marinantsika. Dia tonga olona izy, nomona teo amin'ny hazo fijaliana, fanafiranantsika, tamin'ny nanapahana lato izy. Nijaly izy kanefa, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanakavanany iray. Avy ihany ny indray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fananjakana. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy am'raisiny zanaka, ka hitsaona sangana zanaka miaraka am'raisiny zanaka. Izy dia miteny tamin'ny fampampanany. Isika mino fivolana iray, miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izy izao. Isika manaiky ny batisa iray, famelan-tena, sady manantena ny fitsakana ny tena maty, ary ny fiainana manak'izay. Amen. Rosa avy hatrany amin'ny fandraisana fanasan-totsika araky ny hira izay volana. Amen.
ry havana ho aminareo ny tompo para-pioman'ireo diakona dia izara fiadanantsika amin'ny akavia sy ny akavanantsika tsy afaka hifandraitanana aloha isika fa teny amin'ny akavia sy ny akavanana hoe ho aminao ny fiadanantompo aminao ny fiadanantompo. Ry havana mivelatra manoloanantsika ny fanasana masina izay manambara ny fomba hita maso ilay fanatrehan'ny tompo hita maso eo amin'ny fiainantsika ny fitarihan'ny fanahy masina izay nampanantenany antsika anio. Koa asan-drato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny mendrika ho deraina tokoa ianao Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Fifalianay ny misy tsaokanao, ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavrariana sy ho amin'ny fiainana tonga lafatra. Ianao izay nanafaka anay tamin'ny fanandevozana mba hahafahanay manompo anao amin'ny kahalalahana sy amin'ny mpifaliana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no hivetesanay ny hiran'ny lanitra izay tsara tokoa sady mahafinaritra. Mba tsy arovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Kristy Jesosy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny lalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsy toa amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Ho zaran'ireo diakona ny tena sy ny rano Kristy tompo dia amin'ny fotoana izay voatondro no iarahantsika mandray izany ary mandritra ny hira izay voalahatra.
azo avokoa hoe tsika rehetra raha izany ary raha mbola teo ampisakafoanana jesosy ireo mpianany dia rehefa nisaotra izy dia nivakiry ka nataony mpianany ary hoy izy raiso tany fahitiny ary raha nandray mikapoka izy fa rehefa nisaotra dia natonony azy ireo ka nataony hoe misotroany ty anareo rehetra fa ity no rako any amin'ny fanekena vaovao izay ho alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloko izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Amen. No ianareo efa nandrain'i Kristy Jesosy tompo dia izao no afatra manaova fitondran-tena toy ny olona tafaray aminy tarihan'ny fanahy masina. Aoka azo vahatra sy iorona ao amin'i Kristy ianareo. Aoka hiamafy hatrany ny finoanareo arak'izay efa nitoriana sy nampianarina anareo ary aoka ho feno fisaorana n'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ianareo ho aminareo aniny fiadanany. Amen. 19 no anatazana ny kapoka sy anomezantsika fanaty mpisaorana. Tsy misy tokoa ry havana fety tsy misy fanasana sakafo dia namahana antsika tamin'ny alalan'ny teniny tompo ary mbola namahana antsika koa izy tamin'ny alalan'ny fanasana masina izay marika fa novidiny tamin'ny ainy zanantsika ary andry antsika izy ray androany amin'ilay fanasany zanak'ondry izay andrasantsika fatratra amin'ny fotoanany. Izao ary mandra-piandro izany dia niasan'ny fiangonana mitohy hatrany
misy ny asa vita isaorana azy, misy ny asa miandry apetraka eo ambany fitariany irery any satria izay no miteraka ny vokatry ny fanahy gatahana ny tompony anjara ilaza Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Izany teny ao amin'ny Romanina 9:1-7 izany no entina hiara-banantsika na tratra izao ladin'ny Pentekosta izao. Ho amintsika hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Dia misaotra ny mpitandrina Zanora Randrianandrasana nitarika ny fotoana sy nitondra sakafom-panahy ho antsika ary koa nitondrantsika tamin'ny fanasan'ny tompo androany. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara nahatanteraka izao fotoana izao, ny tompo anie omba sy hitay anareo tsirairay avy. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka, ny alahady 30 volana Mey dia alahady mireny no sady alahady fitondranam-bavaka ny sampana vehivavy kristianina manomboka amin'ny 10 sasany ny fotoana. Avy eo sika dia miditra amin'izay amin'ny volana Jona. Anjaran'ny olona no mikarakara ny liturjia manomboka amin'ny 10 sasany ny fotoana. Ny alahady 17 volana Jona dia alahady natokantsika hitondranam-bavaka ny ezaka-trano sy hanoanantsika ihany koa ny asa rehetra mahakasika izany. Koa izy ny valom-piozaraina amin'io alahady io. Mariana moa fa ny volana Jolay isika no tokony handoa 7,700 euro ny amin'ny diocèse ka dia aoka hitondram-bavaka sy io manao amin'izany isika. Io alahady 17 volana Jona ihany koa dia alahady natokana anaovantsika récolte ny pièce jaune araka ny efa nolazaina tamintsika alahady maromaro izay. Ka andray fitenenana ny tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana izany aorian'izao filazana ny raharaha fiangonana izao. Dia entanina isika rehetra mba samy hitondra izany pièce jaune izany izay efa nangonontsika amin'io alahady io. Ny alahady 20 volana Jona dia culte œcuménique ka ho lazaina amintsika aoriana ny andinindiny mahakasika izany. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana ny valanaretina dia mitohy hatrany. Ny fisoratana anarana ny lien dia tsy miova, afaka mijery mailaka teo aloha isika. Raha misy mananolana dia afaka manatona ny birao na ny mpitandrina. Afaka ihany koa misoratra anarana amin'ny alalan'ny SMS na miantso ny larina 0615 49 41 85. Ny fanajana ny elonelina ray metatra carré familial, fitondrana masika. Dia iangaviana ihany koa isika ilaza mpendraikitra raha toa ka misy ny tsy fahafahana nefa efa nisoratra anarana mba hahafahana manoratra ireo izay ao anaty liste d'attente. Ny fampitana ny fotom-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa dia mitohy hatrany. Ny fianarana soratra masina na pazapa Bible dia mitohy hatrany isaky ny zoma hariva manomboka amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny Zoom mahazatra ary isika rehetra dia asaina hanatrika izany. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 sasany eto Vialary. Ny sekoly alahady sy ny katekômèna dia mianatra isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora. Ny diakona ACB no miasa mandritra ny volana Mey ary ny sampana vehivavy kristiana no miandraikitra ny fanadiovana ny fiangonana amin'ny asabotsy sy alahady izao. Vaovao avy amin'ny sampana SVK. Mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantso ny anarany dia ny mbola akaiky izy. Isaia 5:50 andininy fahaenina.
Misy daty anankiroa izay ampatsiahivinantsika ary anasanantsika rehetra ihany koa. Ny asabotsy fa 20 volana May dia LDF na gala évangélique izay andraisan'ny sampana rehetra eto fiangonana Anjara ary anasanantsika rehetra ihany koa. Ny tolakandro no anaovana izany dia isy ihany koa ny varotra tsakitsaky ao anatin'izany, isy ihany koa ny varotra panier repas izay atao sur commande ka afaka manatanteraka izany famandriana izany sika hatramin'ny 15 volana May ary azontsika raisina izany ny asabotsy 20 ny volana May dia afaka manantona ny birao ny SVK isika raha anao izany commande izany na koa anao don. Ny alahady 30 volana May dia fitondranam-bavaka ny SVK sy fankalazana ny fetiny reny ka oka samy mitondram-bavaka ny fotoana dia tongava maro voninahitra ilay tompontsika ny birao SVK. Avy amin'ny sampana STK, aux STK, à tous les jeunes de l'Église. Nous vous sollicitons pour une après-midi détente entre jeunes ce dimanche 6 juin après le culte. Que tu sois STK ou non, tu es convié et tu peux même inviter tes amis à venir. Nous partagerons un repas tous ensemble et nous discuterons du projet CHAM de notre Église. Nous reviendrons vers vous plus tard pour les infos supplémentaires. Le bureau STK. Banque alimentaire, Sukachachan Wansikani, banque alimentaire, ka afaka miantsony birao na ireo diakona izay mila izany mandritra ny fotoana fidin'ny fiangonana. Raha tsy izany dia ny alahady dia afaka maka izany isika ao amin'ny salany kade dia raisina tanandroa ihany koa izay maniry anoana izany banque alimentaire izany. Filazana manjo mampandre antsika fa i Ramatoa Randriamanantsoa Olga dia namoiny rahavaviny i tompo vavy Ramiandro Soa Suzette teraka Randriana Alson tamin'ny 5 taonany ny 13 May 2020 teo. Ny fandevenana dia natao tamin'ny 7 May tany Paris. Ny fitrotronam-bavaka sy ny famangina azy dia atao ny alahady 30 volana May aorian'ny fotoam-pivavahana. Aoka samy homana sy trotrom-bavaka ny fianakaviana isika. Famangina Pasteur Andrimianakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa vita soamantsara ny fandevenana ny Tatian'olo Randry. Misaotra antsika rehetra ihany koa na ireo izay tonga teny an-toerana na ireo izay nandalo vola Makarena ary indrindra ireo izay mitondram-bavaka. Andriamanitra manan-karepasoavana ny amaly fitiantsika rehetra. Nahatratra 1140 € ny famangina vita amin'ny fiangonana FPMA ex Marseille. Mangataka hatrany ny mba hitondrantsika mbavaka ny Pasteur Randry izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Dia ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ny coordonnateur de projet dia araka ny efa nambara tamin'ny heriny dia manatanteraka ny fanavaozana ny recensement ny fiangonana ka efa misy ordinateur mipetraka atsy amin'ny lalatsara atsy amin'ny akaviatsy. Rehefa mirava isika dia mandeha makao dia manatanteraka izany recensement izany na ihany koa manantona ny tompon'andraikitra ahafahana manome antsika ny lien anatanterahana izany recensement izany. Ho an'ireo izay tena manana fahasahiranana dia aza misalasala manantona ny tompon'andraikitra. Dia nirakitra tamin'ny alahady 9 ny volana May 2020 nirakitra 377,60 €, ezakatrano 619,20 €. Ny adidy izay voaray tetsy aoriana tamin'ny alalan'ny chèque na espèce 240 €, ratim-pisaorana 50 €. Nisy ihany koa LDF voaray ny fahasivy ny volana May 50 €. Ny équipe finance dia voninahitra ny andray ny adidy sy don avy amintsika. Dia izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafintsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho
ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Voilà quasiment 12 ans jour pour jour que la FPMA Aix-Marseille a lancé ce projet, l'opération Pièce jaune. 12 ans qu'on a osé voir grand et au-delà de nos espérances. 12 ans plus tard, nous voici dans ce lieu, dans cette église. Continuons ensemble de marquer l'histoire, de marquer notre histoire. L'opération Pièce jaune devient aujourd'hui graine de moutarde. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous voulons croire, nous voulons témoigner qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Le nom change, mais le principe reste le même. Du coup, on vous lancer un défi. À partir de dimanche prochain, le dimanche 30 mai, ramenez toutes les pièces qui traînent au fond de vos poches. Ramenez toutes vos pièces jaunes, vos billets aussi, si vous le voulez. Tout don est le bienvenu. Parlez-en à vos amis, votre famille, votre entourage. À partir du 30 mai et jusqu'au 13 juin inclus, ramenez votre argent et relevez ce défi de marquer notre histoire en faisant grandir l'Église. Donc dans 3 semaines, le 13 juin, notez cette date dans votre agenda. On vous attend nombreux pour une journée unique, ludique et festive. En attendant notre prochain rendez-vous du 30 mai, restez connectés et soyez attentifs. On compte sur chacun d'entre vous. Encore merci pour ce temps de parole et joyeuse Pentecôte. À Dieu soit la gloire. Salamo, fahatelo zato andeny voalohany. Misaoran'i Jehovah ry fanaiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina, hiary hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao hatrany izahay. Noho ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy ary ny fitantananao ty fiangonanay ity. Jesosy io, tany ambolohany tokoa, raha nanana izao projet izao izahay, hividy ity trano ity, dia maro taminay ny salasala, maro taminay ny nametra-panontaniana hoe ho vita ve izany? Tao ary nisy taminay ny miteny hoe manofy anga. Jesosy io, olombelona izahay, izany no fihevitray, ny fihevitrao anefa dia tsy toy izany. Nasehonao ny voninahitra ao Andriamanitra. Heritaona sahady izao, efa akaiky ny heritaona, sahady no efa niangonanay na nomezanao anay alalana hivavaka sy hiango-matato. Jesosy io, misaotra sy makasitraka noho ny fitiavanao. Tompo, fantatrao anefa fa mbola betsaka ny asa miandry. Be dia be ny zavatra tsy maintsy mbola ho tanterahana. Ka dia netezanao Andriamanitra, ny fananao masina
izay efa narotsaka ao ampianatra ao tamin'izay ary narotsaka ao aminay ary mbola navozinao andray androany no hiasa ao anatinay tsiray avy any anome hery tanjaka fahasalamana zotopo anatanterahana ny asa rehetra izay mbola miampy Jesosy dia ho asehonao foana ny voninahitra ao teo ianao Jesosy hatramin'izay eo ianao ankehitriny ary mbola ho eo ianao izany ny finoanay Tompo ary ho tanterahanao amin'ity fiangonana ity hatrany ilay teninao manao hoe arindra ho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao misaotra Jesosy eo ankinonay aminao no avy ny tantara ary ho fiangonana hitory ilay fitiavanao tokoa anie ty fiangonana ity andresy fanahy maro Jesosy eo anatona anao maneran-tany misaotra Jesosy eo amen. Pisaorana isika araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teny am-polohany dia ankalaza ny fetin'ny Pentekoste ianareo ka hanavaka fanaty sitrapo omenareo araka izay hita in'ny Tompo Andriamanitrareo anareo. Tu prépareras des offrandes à la mesure des bienfaits que le Seigneur t'aura accordés. Bye.
Peraksika. Amarana ny fotoana isika amin'ny alalan'ny vavaka fangatahana arahan'ny tsodrano dia mirary pentekosta eo ambany fitarian'ny fanahy masina ho antsika mianakavy. Ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra tomponay io, isaoranay ianao noho ny amin'ny azonay nankalaza ny pentekosta 2024. Isaoranay ianao ny tombonandro, ny fahasalamana natolotra ho anay tsirairay avy reto. Na dia maro ary ny zavatra nitranga tamin'ny fiainanay, na tamin'ny aretina, na ny fahoriana sy ny zavatra maro tsy tamboisaina Jesosy, dia tsapanay fa eo foana ianao, tsy mahafoy ary tsy mandao ny mpanomponao izay rehetra metehitra aminao. Ary zany ny isaoranay sy iteranay ankalazany ianao tompo malala. Isaoranay ianao koa ny amin'ny fiangonanao izay nivavaka voalohany teto amin'ity trano nomenao anay ity, tamin'ity taona ity, izay pentekosta voalohany nataonay teto, maneho zava-mahagaga amin'ny fiainanay tokoa ianao ary maneho zava-mahagaga amin'ny fiangonanao Jesosy. Ary tsy takatry ny saina ny fitondrahanao, misaotra tompo noho ny amin'izany fitondrana mahagaga avy aminao izany. Ankehitriny izay mivavaka aminao ny amin'ny hoavin'ny ity fiangonana ity, maro ny asa miandry, tolory saina, tolory fahendrena, manomboka any amin'ny mpitandrina, ny filoha, ny birao, ny komity, ny sampana, ny voamera rehetrarehetra sy ireo komision maro isan-karazany. Ianao Jesosy no hitaridalana anay, azonay mandroso hatrany araka ny tanjonay, anehoana ny voninahitra ao. Indrindraindrindra nitoriana ny filazantsaranao amin'ireo malagasy na ny mpiara-belona aminay amin'izao firenena izao. Fantatrao ihany koa Jesosy ny zavatra misy manerana an'izao tontolo izao, manoloana ny aretina, arovo ny mpanomponao. Ary mitalao aminao zahay ho an'ny firenena malagasy izay ao anatin'ny valana aretina, ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny zavatra maro izay tsy miafina aminao Jesosy. Aoka ianao anome fahendrena ny mpitondra anay, azony mahalala ny lara-pahamehana, tsy ho variana amin'ny zavatra mety mirentirenty ihany, fa izay mahasoa ny vahoaka malagasy ary tolory fahendrena hatrany izy ireo. Taheno koa ity firenena izay mampandroso anay ity, ny fiadananao any tompo hitoetra feno eto, ary ataovy mahay mitodika aminao, mahatsiaro anao, tsy ho variana amin'ny zavatry ny tany na ny materiel sy ny zavatra maro izay mety hitaona ny olona nadino anao, fa mba hatsiaro fa ianao Jesosy dia tonga hamonjy izao tontolo izao, ary zava-poana ny zavatra rehetra izay tazan'ny masonay ety ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filany, fa ao aminao no misy ilay maharitra mandrakizay. Ankehitriny tompo malala, samy manana izay rehetra etaetan'ny fonay izahay, ny any am-potsy miloaka ka hivavaka mangina izahay, hivavaka eo anatrehanao amin'izao pentekosta izao, izay rehetrarehetra fanirianay satria ianao no miteny taminay nanao hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana, fa ianao no anome fitsarana ka dia mivavaka aminao izahay. Misaotra tompo fa sambatra izay manana anao iantorahana sy ianteherana, ary dia alofy eo ambany elatrao mandrakariva ny mpanomponao, ary dia ho tanteraka aminay ny teninao manao hoe fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao samyrery. Ary izao vavaka izao tompo dia ho farananay ary hombonanay amam-panahy amin'ilay vavaka izay nampianarinao manao hoe
raina izay ny an-danitra ao masizy ny anarana tonga ny fanjakana atao misy tomponao ity an-tany tamin'ny danitra iaraka hitsangana antsika ndray miafatra sy ny tsodrano avy amin'ny tompo izao no mahafatra Jesosy raha ndeha hiakatra any an-danitra izy miraka ny fanahy masina ho an'ireo mpianany mandehana any amin'izao tontolo izao ka ataovy mpianatro ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ary izao ny tsodrano indro momba nareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Indro ny mandany bonne joyeuse Pentecôte à toutes et à tous. Merci.